Zakaria 3 Ary nasehon'ny Tompo tampoka i Josoa mpisorona be, izay nitsangana teo anatrehan'ny anjelin'ny Tompo. Ary nijoro teo ankavanan'i Josoa i Satana mba hiampangazy. Dia hoy ilay anjelin'ny Tompo tamin'i Satana: "Aneranao angina anie ny Tompo, eny, aneranao angina anie ny Tompo, izay efa nifidy any Jerosalema. Fa tsy toy ny forohana nalaina tamin'ny afo va i Josoa?" Ary nitafy akanjo maloto i Josoa no nitsangana teo anoloan'ny anjely. Dia niteny io anjely io ka nandidy ireo olona teo akaikin'i Josoa hoe: "Esory aminy ny fitafiana maloto." Dia hoy kosa ilay anjely tamin'i Josoa: "Indro, efa nesoriko ny fahotanao ka ampiakanjoko fitafiana mihaja ianao." Ary nandidy ireo olona indray ilay anjely anisy hamama madio eo andohan'i Josoa. Dia nasiany hamama madio ny lohany sady nampiakanjony fitafiana madio. Teo anatrehan'ilay anjelin'ny Tompo izy, ary nilaza fanambarana tamin'i Josoa ilay anjelin'ny Tompo nanao hoe: "Izao no lazain'ny Tompon'izao rehetra izao: raha izoranao ny soro-dalako ka tandremanao ny didiko, dia ianao no hiandraikitra ny tranoko sy hitandrina ny kianjan'ny telopolo, ary hisy ataoko mpanohy-hevitra anao amin'ireo olona mijoro etoana ireto." Koa mihaino ry Josoa mpisorona be sy anareo mpisorona namany rehetra izay mipetraka eo akaikiny, satria fambarany famonjena ho avy ianareo. Indro fa asehoko ilay mpanohiko, dia ilay antsoina hoe Hitsimoka. Eo anatrehan'i Josoa no hametrahako vato anankiray, dia vato-tokana misy maso fito mamiratra. Indro asiako soratra eo aminy, ary indray andro monja no hanesorako ny heliko ity tany ity. Hoy ny teny entitra avy amiko Tompon'izao rehetra izao. Amin'izany andro izany ianareo dia samy ho finaritra hifanasa ho eo ambanin'ny voaloboka hamanaviavinareo. Hoy ny teny entitra avy amiko Tompon'izao rehetra izao.